antsika eto Thomas rasy ny mandidina vahao ny oroko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanontonan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidio ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Manala avy any Antananarivo hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelatsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao Fatala Jehovah izany mino fa isy fahagagana goavana amin'ny terina artiste izany mino fa andray fahagagana goavana amin'ny terina artiste tsy maintsy andray ianao raha lasana va alleluia herinena ny anarako a fiadanana ho an'ny pasteur sy ho an'ny fiangonana voninahitra ho an'i Jesosy irery any jeroko fahavolom-beleto a raha nisorona tamin'ny asako a tamin'ny 2020 satria hoe voendrikendrika hoe nangalatra dia heritaona zany tsy ny asa nandritra ny 2021 iny tao anatin'izay a nefany a nanapa-kevitra iroso ara-panahy zany hoe andamonjy fotoam-bavaka sy iroso ara-panahy no dinga anara-panahy dia tao anatin'izay heritaona tsy niasan'izay nefany a ny anatao anaty fahagagana tanteraka satria tena tsy anasa tsy isy volaniditra zany fa tena hoe Andriamanitra mihitsy ny nanomatsy a dia nanana ny ampy foana zay tao anatin'izay heritaona izay voninahitra ho an'i Jesosy dia tao aorianan'izay tamin'ny début décembre teo zany namen'Andriamanitra asa ihany avy eo dia no nitafiditra tamin'ilay orinasa ohatrany hoe sarotra zany le asa ny tena marina satria le zay mpiasa rehetra teo aloha teo zany manakivy anao hoe anao izy izy be dia be nefa teo amin'ny placenao zany saika teo fa tsy vita kozy izy fa aloako ny janona aloako ny vatatsy amin'ilay anankiray ny haino amitia dia na haino mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe io nametran'Andriamanitra anao io asa io ao ny hitahinanao ohatrany hoe tonga dia mivaly zany le atao anatiko tao dia za hoe zay zany Jesosy fa dia ato fa dia zay fandehany eto zany ao fa ianao tsy amianatra ny mpanomponao zany nandeha alohan'ny faran'ny taona décembre 2021 teo a nalafo anankiray ahako dia efa gagany io ilay voaniditra ve anao zany dia efa tonga dia nalafo dia nandeha indray volana janvier teo a dia nandeha moa le tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ty janvier ty tsy afiafianao fa hitahinanao a tsy ahita hoe sarotra zany amin'ity volana janvier ty a dia nalafo indray ahako anakiroa dia mahagaga tena ny sainao zany tsy miasa mihitsy tsy hoe tsy miasa fa ohatrany hoe tsy nitanjaka tsy hoe tsy hoe mananina be zany ianao hoe miasa mafy be zany ianao fa ohatrany hoe men'Andriamanitra manantona anao fotsiny le fitahina dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa tena nitahiny mihitsy atao anatin'izay asa zay a dia tamin'ity volany ity mbola tsy misasaka akory a nalafo anankitelo indray a fa tena hoe tsy takatry ny saina raha hoe heritaona tsy niasako zany hoe nikaramako anatin'iny heritaona iny tena noneran'Andriamanitra satria mantsy izy hoe zay lafiko amity dia amin'ny volana ambony no azo dia ohatrany hoe amin'ny volana iny zany ohatrany hoe nanoneran'Andriamanitra ny taona rehetra tsy niasako teo iny dia voninahitra ho an'i Jesosy dia tao anatin'izay nafahako nameta ny voadiko izay efa nataoko tamin'Andriamanitra hoe za raha miasa Jesosy a efa ela zany anao izay voatsy dia hoe nikaramako iray volana ameko anao a ataoko voady zany fa tena tamin'ity vitako le izy a voninahitra ao an'Andriamanitra izy amintsika menandra valimavaka saiko mety amin'ny tokantrano io zanaka ao ny tazomin'ny devoly io tsy possible ho tazomy satana ntsony aorianan'izao io zanaka ao ny fokarongony io
voafatry fijagajagan'io voafatry sy ny adalana io ahitan'io andray pokatra hivavaka eto anao zanataon'i Jesosy tamiko zany a za dia na dia vozin'ny rongony a sy ny toaka tao anatin'ny 720 taona dia rehefa nanolo tena nandray an'i Jesosy a dia nisitsaniny a nafahany tamin'io a dia talota mbola mifoka rongony malany firitizy isan'andro zany tsy totalina tsony zany fa tonga dia fa rongony eo amin'ny 5,000 eo tsisy dikany eo amin'ny adiny 2 na adiny 3 eo dia fa lany zay dia amin'izao efa afaka ahoana ny tena tsapanao hoe afaka marina ianao rehefa nandray efa vonina nandray an'i Jesosy a zany a dia tapa-kevitra ny andray azy a dia nanolo tena dia tonga teto am-piangonana dia za moa tamin'izay fotoana izay nitarito mivady koa zany mba za mbola tsy tao anatin'le fivavahany dia nitaritiny a dia tonga teto am-piangonana dia ohatry ny hafahafa be aloha tato am-piangonana tsy ny ahoana roa zany fivavahana aty zany ohatry tsy ao mihitsy a tabataba be izany ohatrany tsy mety amiko dia rehefa nonony avy eo amin'izay a rehefa le fantoka tsara miverina ny ladiny iny dia rehefa tena mifantoka amin'izay a ohatrany jereko amin'izay lasa mahafinaritra daholo zay jerena tamana voninahitra ho an'Andriamanitra rery any ho antsika eto Thomas sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manoboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tiny maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanontonan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidy hoary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho aby izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniriko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony Fatala Jehovah za zany voafaritra tao anatin'ny fitsangatsangana sy ny fifohana zavatra maty-mielona le fandeny ihany koa ve le rongony tao anatin'ny fifohana rongony fisotroana dia za zany a tao anatin'izay fitsangatsangana zay dia ohatry ny nahazo aretina mihitsy aho zany dia avy eo aho zany narary mafy mihitsiny a dia tena nody taty amin'ny anay a dia tonga taty amin'ny anay aho zany tamin'io narary io dia ohatry izy hoe za wa mama tena marary a tena marary mafy aho a fa mba apio aho a za dia ozy izy niteny hoe za ozy izy efa miteny foana zao dia ozy izy hoe aza manenjika anatsono a fa efa mifona fa efa resy aho zany ahoana ny fomba nanafany Jesosy anao tao anatin'izay aretina Jesosy anatao anatin'izay aretin'izay zany a tena entory teny tamin'ny radio a zany teo a dia tonga dia ozy izy hoe za ho andeha hivavaka ho aza fa vavaka ihany amin'ny mavonjy anahy tsy misy nizaniza andeha hivavaka ho aza dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa tena narary a na io rano sotroako raha tsisy ray minitra io dia io rano velona be io dia alohako tsisy ray minitra mivadika raha be io mandora ianao tamin'izay aretina mandora mihitsy ny ata amin'izay dia mandritra ny tena andro aho zany rehefa isan'andro aho zany dia nandeha mivavaka foana hoe andeha hanolo tena ho an'Andriamanitra nanapa-kevitra tanteraka zany a nanapa-kevitra tanteraka hoe za andeha hanaradia an'Andriamanitra ho aza
fa za tsy hivarianao anatin'izany fijangajangana zany ntsony nandritrany tamin'ny septambra zany za tena nalemy tanteraka fa rehefa ozy izy aho hoe an'olo tena ho anao azy za tompo dia ny zava-dehibe zany ny fanapahakevitra ihany izay ihany ny zava-dehibe hoe mila manapahakevitra tanteraka ianao dia afaka tanteraka amin'izao. Fototra eo am-pelantanan'ny devoly zay rehetra nangalariny rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fototra eo am-pelantanan'ny Satana anaran'i Jesosy manomboka hitako eto amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny tontolo ny fanahy mihetsika ny anjely ray manontolo andravarava amin'ny anaran'i Jesosy rehefa naminy aizina rehetra menjera ny fanjakany devoly mitondra rehetra miomana ho sitrany ianao zao miomana ho afaka ianao eto anoloana rehetrarehetra miala ho manomboka mivotsitsy ireo lehibe ny devoly mpitondra rehetina ireo lehibe ny devoly mpitondra rehetina manomboka mivotsitsy amin'ny anaran'i Jesosy manomboka mamotitra ireo miaramila kely zay mitondra fanaitana manomboka pepeo ny sonjava faritra marary anao pepeo amin'ny anaran'i Jesosy dia sady miteny hoe raisiko ny fanasitranana zay faritra marary anao pepeo raisiko ny fanasitranana afaka io afaka io vehivavy io afaka io ralahy io manomboka votsitra io manomboka votsitra ianao manomboka afaka ianao manomboka afaka ianao manomboka etsiketseo ny faritra tsy azonao etsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka pepeo mafy rehefa nahitainana tsy azonao kitiana hatramin'izay manomboka nytio raha tsy azonao aetsika ny tongotra ao hatramin'izay dia aetseo na manomboka tsy azonao pijerina ny ekipinao teo dia pijery mafy raha misy zavatra tsy azonao natao dia manomboka ataovy amin'ny anaran'i Jesosy sitrany ianao sady miteny ianao hoe afaka ianao afaka anaran'i Jesosy. Vao mivoaka moa dia niteny tamin'ilay vadiko ndao andeha dia efa magnino azy efa hanomboka iodiny io fa za mino matoky ao fa bedabe ny olona ao mitsorovavolombelona fa Andriamanitra mahay zava-mahagaga sy takatry ny saina teny an-dalana amin'izay avona enina rary dia ody aman'izay ilay vadiko za anao fa miodina lisy fa manomboka marary andao andeha ao ody ahoroniny nanetana fa tsy maintsy teraka dia ka ahoana ozy izy ndrasazy mahita ny valina eko iny tsy maintsy andefa ndrididy andao andeha fa efa miditra tsehatra Andriamanitra tonga tany ozy nataon'ilay rasazy ao ampiterahako anazy fa tsisy mitsivalan'izany io tsisy saza mitsivalan'izany io fa tonga dia ao ampiterahako anazy fa tsy maintsy latsaka io voninahitra n'Andriamanitra fa teraka normal satria hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko zany dia tamin'ny lahady teo le hoe hotahina araboly ianao dia vao mivoaka teto amin'ity fiangonana ty vita ny fotoana fiovana dia mivoaka dia lasa teo ivelany teo mivady teo dia niteny tamin'ny vady aman-janako hoe zaho andeha aka entany eny Ambohimangidy amin'ny finoana io dia niteny tamin'ny finoana mihitsy hoe ndeha aketany eny aho dia varitra ianao varitra pièce détachée ny asako paster moa efa tao an-tranoko teny Andorano fotsy am-pivalana iny dia rehefa lasa teny entany efa ray volana io nety sy olona anabaviko anao hoe be entana be ty pièce sy ihany ohatr'izao ny amity bavila dia natsony dia tsy nandeha foana dia malady amin'izay teny dia hoe ny aho aka le entana eny dia voninahitra ao n'Andriamanitra ao tonga teny mbola completo daholo le entana dia rehefa tonga teny dia teo indray zany niteny hoe ahoana indray zany nitondrako andretiny andro alahady maraina dia teo indray ihany izy dia niteny hoe raha lasa lady daholo ireo entana reo dia ateriko amin'ny 4x4 reny an-trano hoe lahy dia voninahitra ao n'Andriamanitra ao tena nateriny teny tokoa bateria pièce-na tôbila dia tonga indray latsinainy hoe talaribio aza mandoa amin'ny volanao mantsy anabava voninahitra ao n'Andriamanitra vao namoaka entana maraina atao an-tsena vavaka maraina dia namoaka eta lafo le bateria tonga dia nalefako ny volany gaga be izay fa ahoana ataona azy vola sady ianao loa se efa mba nandeha ho an-tsena dia nalefako ny volany zany latsinainy maray fa nanomboka latsinainy ziska sabotsy tsy tsahatra nandray vola io tanako ary tôbila manatitra ny
tômôbila manatitra ny entanako eo an-tsena piesina tômôbila reny tonga dia aterin'ny olona amin'ny tômôbila ndao ianao aterina raha tsy zakanao reo fa nanomboka zay dia hoe za Jesosy fa tena matoky ny tenin'ny pastera hoe ho tahina ara-bola tokoa ianao amin'ity herinandro ity ary hijoro vavolombelona ianao dia misaotra ny tompo fa tena voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. ho antsika eto Tomas Rasiny manodidina vahaony oloko vahaony ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadideo ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21-28 janvier ho avy izao samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitany bazary may ankiriry kitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any an-Tananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony Kesiany anarako fiadanana pasteur dia fiadanana ho an'ny fiangonana fagagana fitahiana ara-bola nataon'i Jesosy ana tamin'ity herinandro ity no itsirokavako fitahiana ara-bola tamin'ity herinandro ity ny zavatra karakarainay vady izay zany dia hoe mila vola le izy dia tamin'ny lahady pasteur andro nitoro teny tety dia hoe amin'ny herinandro any ozy izy ijoro vavolombelona reo ny amin'ny fitahiana ara-bola dia raisiko ampinoany izay dia saotran' Jesosy fa raha amin'ny fisainana maha-olombelona dia hoe aiza zany ahitana vola atao an'izany fa misaotran' Jesosy fa tamin'ny talata vadiko tonga avy any am-piasana dia tonga dia ozy izy hoe tia ozy izy nanolotra chèque izy tia alefo dia ndana ataovy le izy ozy izy dia niafatra ataoko amin'ny fiangonana izay zavatra tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra tsy dia raiso ampinoana fa reny any tsy izy amaha-olombelona azy no miteny fa Andriamanitra no miteny aminazy mivantana amin'ireny dia raiso dia tanteraka aminao misy fitahiana ara-bola zay zany azo tao aminay nisy olo zay zany nampiasain'i Jesosy mpivady anankiroa zay za moa mpandrafitra ny asako eto miasa eto amin'ity orinasy ity dia nisy olo zay fanaovako zavatra dia rehefa fanaovako zavatra izy dia io olona iny na nisy olona zany tonga atao an-trano hoe ianao sendra mba mahita olona mpandrafitra mahay azo atokisana tsara dia niteny zany le nama le olo zay hoe ano izy misy boikely zay ozy izy mavita tsara an'izany dia natsony a niantso amin'ny telefônina foana izy ary teny efa tonga tato amin'ilay atelehany tato izy dia hoe tsy tao fa zana metaka varavarana tany vodivorona dia niantso izy dia niantso amin'izay izy ny tolatolakandro iny aty ozy izy misy namako izay ozy izy meko an'la fa mitady an'la foana zay fa tsy nahita mihitsiny fa anao zavatra be dia be mihitsy ozy izy ao an-tranony ao dia natao ny varavarana natao ny tohatra natao le lakozia amerikanina ireny dia tonga dia feny mihitsy ny lakozia rehetrarehetra dia natao zany ny devis dia rehefa natao le devis io dia nitetina teo amin'ny tohatra sy ny varavarana ary le lakozia zany nitetina teo amin'ny 70 millions teo dia rehefa natao io devis dia madame io tonga dia tena tsy niady varotra mihitsy dia voninahitra ao an'Andriamanitra tena za zany tena tsy nieritseritra mihitsy hoe isy an'izany zavatra fa dia hoe miaina amin'ilay mahazatra fotsiny hoe mandray 16 millions ohatr'izany fa teo zany tena tonga dia men'Andriamanitra mbola misy ary le toy an'le trano fa ireo izy izy aloha ny ataonao fa tonga dia tena voninahitra sady nitahiny Jesosy salama tsara no nitahin'Andriamanitra amina million inona ny afatra ny afatra zany dia fanapahan-kevitra ny zava-dehibe
rehefa tena tapa-kevitra ianao hoe alora nga nompon'i Jesosy fa ao aminazy ny fiaina dia rehefa teo moa hoe pastery Andra ny teny hoe za moa fa tamin'ny herinandro tokony tsy vavim-belona fa noho lehilahy moa matetika sarisarikenatra tsy dia masasa zay fa rehefa tena nytenen'ny tompo hoe efa miboboka be ato anatiko le izy dia joro vavim-belona amin'izay dia tao anatin'ity tamin'ny herinandro manitsany tena olona anankitelo ny sesisesena mbola niantsiako jany ary amin'ny 12 amin'izao mbola no fotoana amina vadina vazaha misy trano anankiroa zay asiana varavarana dia voninahitra ho an'ny tompo zany. Alleluia Jesosy io ho antsika eto Tomasy raha sy ny manodidina vahao ny oriko vahao ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manoka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadideo ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21-28 janvier ho aby izao samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vao niriko paradise teo aloha apitany bazary may ankiriry kitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao Fatala Jehovah iny ary tokolasy tokovavy ny pasteur Hertina Randriary Malala indray no miona aminao eto falitafahoana aminao anatin'ny fandarana impact ny fitraikany mazava be fa ny fijoroana vavolombelona ny fitraikany fivavahana eo amin'ny fiainantsika no hoarahantsika eto anabavy anankiray no vahintsika eto miarabanao ny anabavy fiadanana pasteur izy moa ny anaranao Ranabavy Zoly Zoly firy taona Zoly zara tsy madisy 24 mipetraka izy 67 ia mipetraka ny 67 nisy aretina nahazo anao inona tsara le aretina nahazo anao Ranabavy Zoly dia ahoana ny nahafaka anao ny aretina nahazo anahy dia tao anatin'ny 3 taona kony narary vonto be mihitsy ny kipo ohatry ny reny olona be voka reny dia nandeha tany amin'ny dokotera zay dia tenen'ny dokotera hoe kista le izy tany voalohany dia ny fanafody 1 million mahery dia avy eo indray dia tsy afa-po tamin'iny zay dia mifindra dokotera hafa dia ozy indray nataony zareo hoe fibrome dia mbola tsy afa-po ihany zany zay mifindra dokotera hafa dia niteneny hoe hernie dokotera fanotelo ndray niteny hoe hernie hernie ozy izy nataony zareo dia sa zany moralako tonga dia fapaty be mihitsiny dia mentra zareo mbola mentra zareo fanafody ihany amin'ny fanafodina 7 alina mahery le izy dia mihinana an'ivy ihany nefa tsisy hoe anina le fanantenana tsy afaka amin'ny alina tsy matory sady tsy mihinan-kanina dia avy eo amin'izay ihany antso anery mamanay fa zay tsy tia mipetraka fa any Antsohy any Antsohy nareo mipetraka ie dia tenen'ny fianakaviana zany hoe makanesa aty dia avy eo ataty amin'izay dia hoe alao vavaka fa tsisy zay tsy vita amin'ny vavaka dia nandeha mivavaka zay tamin'le 12 dia pasteur nanao délivrance dia zany efa natao délivrance fa olona hafa avy eo tonga dia nihetsika be mihitsiny dia avy eo akony natao délivrance dia efa trandro ako natao délivrance
dia zao fa afaka sitran'ny jesosy. Alleluia. Sorana firy taona tsara no nisiny le zavatra tao anatin'ny kibonao? 3 taona za vao teraka ny zanako satria zanako kambany. Dia teraka andreo zazakambandreo? Ie, teraka an'ilay zazakambany. Dia avy eo dia hafahafa be mihitsy ny kibo. Dia avy eo ako ny hoe mbola tany Antsoa ianao teraka andreo zazany? Teto Antananarivo. Faharoa taona 3 taona zay mipetraka tany Antsoa. Avy teraka zany ianao dia nakany? Ie, vao 2 taona le zanako. Dia marary ana foana le izy, marary ana foana. Dia hitarainako amin'ny vadiko foana dia hoe ndao anatina dokotera ozy izy nataony. Dia manatina dokotera dia le ohatrany le fitantarako amin'ny pastera teo iny. Dia ivy tena mibotsina be mihitsy izy tao? Mibotsina tena, dia misy zavatra mahery be mihitsy ny ao amin'ny fotrako. Misy zavatra amin'ina? Zavatra mafy be. Mafy be? Eo amin'ny fotra le izy? Eo amin'ny fotra. Dia zay no natonga le dokotera voalohany teny hoe kista ozy izy? Ie, hoe hernie ozy izy nataony. Hernie? Intelo mifindra dokotera ianao? Intelo mifindra dokotera. Dia ny ray voalohany hoe kista, dia ny ray faharoa fibrome. Ie. Dia zay vao le hoe hernie? Hernie. Dia le izy io zany sady mivonto no mafy no manaitaina? Manaitaina, ary isaky ny amin'ny alina le izy vao manaitaina. Isaky ny amin'ny alina? Tsy matory. Dia tena manaitaina be mihitsy? Tena manaitaina. Nandritry ny 3 taona no tondranao zay reto? Ie, mandritry ny 3 taona. Dia tsy fantatra hoe inona no mety ny haviany izy io ve na? Tsy fantatra misy hoe inona fa zay filazan'ny dokotera zay fotsiny. Dia tao anatin'ny 3 taona ny tsabony nareo no niantsoan'ny mamanao ianao hoe inona ny antony mamanao nga efa mivavaka? Efa mivavaka mamanay. Mivavaka ty? Fianakaviananay sasany zany ho mivavaka ty. Dia niantsonao azy hoe hivavahana sa hoe hitady fitsaboana? Hoe ndeha hitady dokotera hoe hanao opération zany. Aty Antananarivo? Ie. Zay no alerinao hoe opérena ty? Ie. Zao nataony Jesosy opération. Alleluia. Dia zay fa ianao tsy nieritreritry hoe hivavaka fa ry mamanareo no niteny hoe hoentina? Ie, za zany eny nanana eritreritra ihany aho hoe hivavaka fa hoe raha izany ny mety raha izany fa izy no teny anao hoe entina mivavaka ianao? Ie. Dia nanaiky ianao hoe le entina mivavaka? Nanaiky tsara. Dia ovina ianao no tonga taty? Tamin'le 12 any mivavaka voalohany. No tonga taty? 12 marsa teo? Zany hoe vao rotokom-bolana teo zany? Ie. No nalehanao taty? Dia tao anatin'le araka ny tantarana koa tao anatin'le délivrance zany mbola tsy nametra tanana akory ianao? Mbola tsy nametra tanana. Fa olo kafa nametra tanana? Dia ianao no nietsika? Tonga dia nietsika ako. Dia nietsika nanahoana? Tsy za zany tsy tompony tenako e. Tonga dia le nietsika dia volon-kikikiny dia tsy tompony tenanao? Nefa anao mbola tsy nametra tanana? Mbola tsy nametra tanana akory. Andro inona le andro? Andro asabata. Andro sabotsy iny? Taoriana le fametra tanana dia tonga dia nanao hoe nalemy le izy tonga dia niala ve sa hoe tonga dia malemy le ao fotrako. Vao vita mihitsy zany iny ilay indray andro vao mivavahana iny ianao? Ie. Dia tonga dia na le ekipiko ary hitako tonga dia niena fa za tonga taty averin'olona fa hoe be voka ako. Ianao vao tonga teto? Ie. Dia lazain'ny fianakaviana be voka? Hoe be voka, be voka. Fa ngany izy tena efa mibotsina be mihitsy? Tena ngeta be ohatrany ren'olona be voka re mihitsy ny ako. Zany. Ie. Dia nefa indray andro nahatongavanao teto iny tonga dia niena dia tonga dia niala le tonga dia niena. Dia le manaitaina tao koa tonga dia niala? Afa-tsy misy tsony amin'izao. Alleluia. Zany hoe raha azoko zany teo amin'ny rotokom-bolana teo zany ianao zany tonga teto? Telo herinandro? Pasteur. Telo herinandro? Dia tsy nisy tsony zay fanaitainana tsy? Tsisy tsony. Tsisy tsony. Matory tsara ianao amin'ny alina? Matory tsara, mihinan-kanina tsara. Alleluia. En forme tsara? En forme tsara. Alleluia. Nefa 3 taona io aretin'io tao aminao tao? 3 taona. Dia efa tsy nampiasa fanafody tsony zany? Afa tsy mihinana fanafody tsony amin'izao nefa za omeny ny dokotera suppositoire hariva sy amin'ny maraina tsy maintsy apetaka le suppositoire nefa le izy tsy afaka misy le manaintaina. Fa vao nivavahana indray andro iny ianao? Nivavahana indray andro toa. Efa reny vadinao any Antsoa zany vadinao zao? Ie, any Antsoa izy zao. Efa reny hoe sitrany ianao? Efa eny aho hoe sitrany. Alleluia. Dia mba hoana ny hafaliana eny?
ozy izy natao masiana hoe ahoana fahasalamana ho any dia ozy teneko hoe zaho fa tsy maninona ntsony fa ankipoka ro fanihena. Alleluia. Dia ahoana ozy izy ny fianakaviana hita ny fianakaviana tsara zany zao navaka anao? Hita ny fianakaviana gaga mihitsy ny zareo. Dia le ianao nietsika devoly zany hita ny fianakaviana ihany hoe ianao le nietsika teo? Hita ny fianakaviana. Dia vovity ny délivrance ny tonga dia afaka? Afaka. Alleluia. Ho antsika eto Tomasina sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao variana manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao variana manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tady dioary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21-28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaon'oloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Manala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelatsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao ny oloko vahao Andam, Fatsala Jehovah.